Nisy fiakarany folo faingo aotra enina isanjato ny tapahafahana tao anatin'ny fanadinana iny ho an'ny teto Antananarivo renivohitra mazava ho azy raha toka 3.20 faingo 4.20 isanjato nivokatra tamin'ity taona ity dia 3.70 faingo 4.20 isanjato kosa izany tamin'ny taona lasa. Na tratra 3.20 faingo 4.20 isanjato ny tapahafahan'ireo mpiadina tamin'ny BEPC tamin'ity taona 4.14 ity ho an'ny fiara-padidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Ny isa 4.27 ireo mpiadina voasoratra anarana aka ny isa 3.77 ireo niatrika ny fanadinana. Ireo mpiadina ny totaly 7.5 afaka araka izany no nanome ny salanisa amin'ny tapahafahana 3.20 faingo 4.20 isanjato. Nivoaka androany ary ny valim-panadinana natao aoriana ny délibération izay natao omaly hariva. Raha ny azo zany 53.54% zany tamin'ity zany hoe mitombo kely izy zany raha oharina amin'ny tamin'ny herintaona mitombo 10.06%. Raha ny voan'ny mpiadina indray ny isa ambony indrindra azo ny mpiadina zany dia 18.27/20. Ny araka ny toromarika dia tsy ambaratelo ho an'ny commission ihany zany ny mitazona ny fanapahan-kevitra izay ndraisina fa ny fantatra zany araka ny toromarika ny ministera dia anelanelan'ny 9/20 ka hatramin'ny 10/20 zany no azona miady hevitra arakaraka izay fahitan'ny mpitsara ny fahasarotan'ny fanadinana sy ny mety antony maro samihafa mahakasika an'izay. Ny abetsaka ireo mpiadina afaka sekonda kosa dia fantatra fa mivoaka miaraka amin'ny famoahana lisitra ireo afaka ny BEPC ka miankina amin'ny fahafahan'ireo folim-panadinana no amerana ny isan'ireo mpiadina afaka amin'izany.